Inona no ataontsika raha toa ka tojo amin'ilay hoe tsy mivaly ny vavaka? Anasako anao indray ao anatin'ity fandarana university izy ny hamaly an'izay fanontaniana izay satria efa ny ainantsika izany zavatra izany andao nefa isika hakatoky amin'Andriamanitra mandrakariva. Saotra ho an'Andriamanitra fankasitrahana ho anao ihany koa ara-baina ianao tafaraka indray tsika ato anatin'izao fandaharana fiarahana mianatra soratra masina izao ary tsy diso ny safidinao fa tena homban'Andriamanitra sy omen'Andriamanitra fitahiana ianao. Inona no atao rehefa ohatran'ny tsy azomina valim-bavaka ny vavaka natao tamin'Andriamanitra? Hiara hivavaka isika. Ray malalo misaotra anao zahay fa ianao nanome anay araka ny fombanao ary mahasoa zany. Ampio izay hatakatra ihany koa fa rehefa tsy mahazo dia misy tanjona tsara ao aminao hikarakarana anay. Ianao no hampahiranay ary eo am-pitrandrahana ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Efa nisy fotoana mihitsy ianao io zao tratran'izay hoe tsy nahazo valim-bavaka izay. Mety hoe sorena ianao, mety hoe tezitra, mety nalahelo. Tezitra tamin'Andriamanitra ve? Sorena tamin'Andriamanitra ve? Nalahelo ve? Fa izany fihetsem-po rehetra izany tian'Andriamanitra raha ho alamintsika ny fisainantsika. Izany hoe Andriamanitra ihany koa afaka mandamina ny fisainako sy ny fisainanao mba hahatonga antsika hatakatra ny sitrapony. Salamo 4:25 rehefa vakiana dia izao no voalazany amin'ny anaran'i Jesosy hoe matoki azy mandrakariva ianareo ry olona, loary eo anatrehany ny fonareo, Andriamanitra ihany no aro antsika. Izany ny teny fikasana, teny fampirisihana izay asain'Andriamanitra ataontsika. Tena mahatoky azy ve tsika? Dia loarantsika eo anatrehany tanteraka ve izay? Ilay fahasorenantsika na ilay alahelontsika na ilay ingidika tao amintsika tsy nivalianao Andriamanitra ny fivavahana, sa ataontsika amin'ny zavatra hafa ary mandeha amin'ny herin'ny tenantsika isika? Matetika tsy azontsika haingana arak'izay irintsika na anirintsika azy ny valim-bavaka, fa reto misy torohevitra maromaro araka ny ireo olon'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina angalantsika lesona aloha. Ny voalohany amin'izany dia izao hoe ny sitrapon'Andriamanitra aloha ny katsao fa tsy ny anao. Aza mikatsaka ny sitraponao. Ny sitrapoko izany hoe zao ny tiako, zao no mahafinaritra ahy. Fa ny sitrapon'Andriamanitra aloha, Matteo 6:7 ilay hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anao ny rehetrarehetra sisa. Ary ny sitrapon'Andriamanitra manderaka ny sitrapony dia mitandrina ny didiny, dia tsy mandainga ao izy izay manderaka ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, manaraka ny sitrapony dia tonga ny valim-bavaka rehefa avy eo. Dia ny antsika kely mihitsy izany hoe inona no zavatra tsy ampy amin'ny fiainako. Dia izao ihany koa hoe dinio ny antony manosika anao hivavaka. Hoe fitiavan'ny tenako ve ny hivavahako? Tiako azoko izay zavatra tiako? Sa fitiavana anao ny sitrapon'Andriamanitra sy fitiavana hanampy hanasoa ny hafa? Fa ilaintsika ny manana fahindrina amin'izany. Ny manaraka hoe eritrereto aloha sao dia mba misy fahotana ankamaminao kosa ao izay tian'Andriamanitra mbola anesorana anao hoe mialata ao aloha. Dia antony mahatonga ny vavaka tsy azo valiny avy hatrany. Mandiny tena lalina kokoa zany mba ahitana hoe kay tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny zavatra toy izao, ary misy ohatra maro amin'izany amin'ny soratra masina. Rehefa mankamamy fahotana dia miala Andriamanitra, tsy mamaly ny fivavahana. Ny fahaefatra manaraka dia hoe mitoera ao amin'Andriamanitra sy amin'ny teniny. Ny tenin'ny soratra masina ihany no tsara hitoerantsika. Rehefa mitoetra ao amin'Andriamanitra amin'ny teniny isika dia ho tafatoetra mandrakariva, ary tena zava-dehibe izay mitoetra ao amin'Andriamanitra sy ny teniny izay, fa tsy hoe mitoetra ao amin'ny eritreritro sy izay tsy tiako. Ity ihany koa hoe minoa rehefa mivavaka. Ilay hoe minoa fotsiny ihany izay zary fahenontsika, marina fa teny soratra masina, dia toa lasa mety ho amaivanina ihany ny heviny amin'ny fiainana andavanandro. Fa izao minoa rehefa mivavaka, hoe raha mangataka ianao zany dia minoa efa nahazo sahady, dia Andriamanitra no hanome ho anao. Ankoatran'ilay mieritreritra lalina momba ny fahotana dia dinihana koa ny fo. Hitantsika tany aloha ilay hoe avinavina sy fanetretena, mihetry amin'Andriamanitra sa miavinavina. Fa ny fahalavona dia manaraka ny avinavina, fa ny fisandratana kosa dia ho an'izay manery tena
ary andriamanitra no manotanteraka an'izay rehefa mivavaka ihany ko isika dia mila maharitra ary zay faharetana zay ihany ko lesona tian'andriamanitra araky ny efa hitantsika le hoe mba hahatonga antsika hitoky amin'andriamanitra hilifitra amin'ny sitrapony a mandrakariva ary zao ihany ko aza dinoa ny ty teboka anankiray manandanjy ty hoe avelao ny eloky ny hafa andrao ianao dia miziriziry andreo za dia manao ampo ka tsy mamela ny eloky ny hafa nefa za mangataka amin'andriamanitra zany hoe ny hafoana ny tiako misy fitiavany tenako ao anatin'izay fa rehefa nen'ny hafa zao za tsy mirarahan'iny an'ny hafa iny a fa ny nalo sy andriamanitra ny tiako andeha sika mela ny eloky ny hafa aloha ary tian'andriamanitra ny ainantsika n'izay rehetrarehetra izay ny farany dia zao hoe mahita ny toe zavatra amin'ny lafiny rehetra andriamanitra ary fantany daholo ny zavatra rehetra fa zao zay mahasoa antsika indrindra ihany a no tena omen'andriamanitra tsy faly ve ianao mieritreritra n'izany hoe raha mangataka ty zavatra anankiray ty a dia tsy azoko le izy fa izay mahasoa indrindra no omen'andriamanitra ary ny fifaliana teraka izany dia manome fiadanana firavoravom-panahy ho antsika indraindray koa ny valy tenin'andriamanitra dia tahaka ny nomen'ny apôstôly paoly rehefa tsy eo le valim-bavaka zany hoe tsy le nangatahany apôstôly paoly no niseho esory ty tsilo amin'ny nofoko ty ozy izy ny apôstôly paoly dia tsy zay ny valiny fa ozy izy hoe ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko izy izy a dia tanterahana amin'ny fahalemena zany hoe natao hoentin'ny apôstôly paoly zany le fahalemeny a fa ny fahasoavan'andriamanitra kosa no mitondra azy izay ny valim-bavaka zava-dehibe ny ananantsika fomba fijery a momba an'andriamanitra sy ny toetrany fa tsy hoe lazaintsika fa tena tsy tiantsika andriamanitra rehefa tsy tanteraka na tsy mivaly indray mandeha ny vavaka taontsika anampy ane andriamanitra mba ho tahaka atsika hoe tena tiantsika ary sika koa hatakatra n'izay hoe tena marina fa fitiavany a ny anton'ny zavatra rehetra vavaka isika mankasitraka anao an-trano izay ray be fitiavana ray fitiavana fa ianao mihitsy no mitondra anay ary zany fitiavana ianao ilay fitiavana izany a tianao aseho aminay porofona aminay mihitsy fa tsy manolotra zavatra mandiso fanantenana na manimba anay ianao amin'ny fiainana ka misy fotoana tsy mamaly ny fivavahana ianao satria misy antony izay tokony andinian-tena lalina ampio zay anao andreo dingan'ireo araka ny fitantananao sy ny sitraponao ampaherezo mandrakarivo izay hiatrika ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany amen